Finaritra faly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity fotoana mahafinaritra ity androany. Ny rehetrarehetra gavary amin'izao fotoana izao efa manomana arbre de Noël, efa manomana fety. Ny sasany mety hoe andeha vacances, ny sasany mety manomana zavatra be dia be satria tena tianao ho tsara ny fetinao amin'ity krismasy ity. Fa mialoha an'izany rehetra izany, misy afatry ny krismasy tiany Jesosy omena antsika rehetra indray androany. Andao raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 7:5-20. Luka 7:5-20. Ito zany 10 dia ataonao indroatra zao izy dia lasa 20 dia ozy isika hoe 10:20. Luka 7:5-20. Inona ary no ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa inona ny soa azon'ny olona raha azony azy izao tontolo izao kanefa very ny ainy. Na maty antoka zany izy dia tenin'Andriamanitra manambara an'izany. Fa inona ny tombony azon'ny olona raha ohatra izy ka manao fety be tsara be ary tena tsara be ny fety amin'ity krismasy ity kanefa very ny fanahiny, kanefa tafasaraka amin'Andriamanitra izy, kanefa tsy miaraka amin'Andriamanitra izy. Dia tsisy dika an'izany ny fety raha ohatra manao fety ianao nefa tsy ataonao miaraka amin'Andriamanitra le izy. Dia tsisy dika an'izany zavatra rehetra raha ohatra ianao manao fety kanefa very ny fanahinao dia tsy miaraka amin'Andriamanitra akory ny ianao manao fety. Fa tian'Andriamanitra angentsika raha hanao fety amin'ity krismasy ity dia ho ataonao Jesosy aloha voalohany indrindra, Andriamanitra aloha voalohany indrindra, Andriamanitra no ambony indrindra satria Andriamanitra manome antsika fiainana mandrakizay dia tsy tiany ho veritsika. Dia tsy misy dikany raha ohatra hoe ianao manao fety be nefa ny fanahinao very dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Kanefa ny afatry ny krismasy dia tiany Jesosy tsika manao fety fa Jesosy no ambony indrindra. Tiany Jesosy tsika manao fety fa Andriamanitra no ambony indrindra. Dia izao tadidio raha hanao fety tsika dia Jesosy no ambony indrindra fa tsy ny fety. Dia mila asain'Andriamanitra misafidy anetsika koa anatin'izany hoe inona ny tena tianao. Tsy alaonao ve miaraka amin'Andriamanitra manao fety toy izay ianao manao fety kanefa tsy tonga any an-danitra ary tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Dia tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mba tsy ho maty antoka fa mba mahazo tombony daholo amin'ity krismasy ity, mba hanana krismasy tena hoe miavaka miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa tsy krismasy mety fety mahafinaritra be nefa mety very ny fanahintsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra tsika. Dia tadidio ny tenin'Andriamanitra le ao amin'ny Luka 7:5-20 dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe fa inona ny soa azon'ny olona, fa inona ny tombony azon'ny olona raha azony izao tontolo izao kanefa very ny fanahiny, very ny ainy. Ny maty antoka zany izy, maty antoka zany ny olona raha ohatra ka tsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia ataovy izay tena anaovanao fety miaraka amin'ny Jesosy amin'ity Noely ity. Dia tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra dia amin'ny manaraka indray tsika mianatra tenin'Andriamanitra mahafinaritra. Veloma daholo.